Natura Radio. L'équipe kanto tafaray manolotra ho anao. nateraka hijaly ve nosoratany Rambolaso Henri Lalaina na i Ventsiny Arlala. Ho velominy Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany ary Andraina ary Radavy. Nandrindra ra teknika lahatra ny avo nateraka hijaly ve na nataony dosa Rima ny fanantenana. Ravo ahoana tia inona ny ataon'ny laty amiko aty io zao aza de mandalo matetika ety ala fa manirana amin'ny vadiko azafady ry dada raha manelingelanao zany mantsy fa misy resaka mba tiako atao aminao kely lazao ny resaka lafa miainao aza atao ela fotsiny eny ary ka tsy zany mantsy ry dada fa aleo tonga de tsoroka avy hatrany ny tiako atongavana mba nytantarainy mahamoahany daholo mantsy ny antony nampisaraka anareo sy ny tsy nandraisanareo andraikitra tamiko de maninona dada de tsy azonao ve hoe inona ny tiako atongavana hatramin'izay ianao efa tsy nandray andraikitra tamiko na de fantatrao aza fa tena zanakao de tokony mba handray andraikitra amiko amin'izay kosa ianao amin'izao lety so de efa mitapy ary lahy io andraikitrina moa zany tokony raisiko amin'ny laka so de adinonara fa olona manambady manjanaka ny manana didy mavesatra ka tsy afaka mbola iandraikitra an'lahy zany ka sady adinona koa fa zanakao any noho izany de tokony andraikitra koa zany aza mialangalana raha ngaty zany de ahoana ty aela atao tokotany aty any Atoko ka efa elaela ihany any teto ary engo daholo any resaka anatarareo sy dada teo zany vely ty zao ny lazaiko an'lahy Ravo aza tereny lahy irarahan'lahy dadanay rehefa tsy tiany le ty de mba mipetra tsara efa iliky ny olona tony mbola mitondratondrana ihany letiry sera inona mbola te hiala ny enina amin'ny dada matoa tonga ty toy izao ary andresy lahatra azy zanany noho izany de tokony andray andraikitra amiko izy tsy nareo rery koa ane ny zanany hitan'ny lahy Ravo fony mbola tany akibe lahy de efa nailiky dada sy ny fianakaviany noho izany de aza terena mihitsy dadanay mba tsy siny ady eo amintsika efa nisokajintsy ho zana ny lahy de raiso amin'izay ary averiko tsara mba hifantsika ao anatin'ny lobe an'lahy io fa zay no misoratra amin'ny dada fa tsy elahy tsy ao anatiny fantatra ny mahatonga n'lahy io manery any dada fa teo anisan'ny mpandovy saingy tsotratra ny lahy amin'izany mihitsy raha dady zany ve lesy mba fotom-pisaina ny laka zany ly tia za lesy tsy mieritreritra an'izany aoka zany mba zava-tsara ao amin'ny lohan'ny lahy azony lahy zay azoko zany te ampisaina azy fotsiny aho hoe zany ka zanany ihany koa ka tsy zanany zany lahy tsy zanany satria tsy misoratra aminy ary ndana lesy mandeha amin'ny fisaotratra amin'ny bebe anay eo ka vao maika azo taimbavy eo andeha koa ary se tiako any anefa ny mampafantatra anareo fa vitako foana koa angeny fiainako na de tsisy an'izany dadadady zany azy zany nefa de mbola mitady fanampiana ty aminy tsy te hifamaly aminareo eto foana fa aleoko mody tsy hitako hoe inona koa moa ny 50 ny lahy amin'izany resaka isy dada nefa de hidikidirra ny lahy fotsiny tsoro zao sy lasako lahy mandeha any olona tsy malala tsy tiana tsy sady inona koa moa ny tiany lalazaina amin'izany hoe inona ny 50 ny lahy amin'izany fa tsy azoko takarao raha tena enja ny lahy nefa aleo azavaika any sao de avako lohan'ny lahy eo ka ho lasa daly eo ndray lahy zany lesy ny atao hoe teny ratsy amin'ny alalan'ny nisa zay fa fakafaka sy tsekerao inona ny tiadiavanao ahy raha soa malaky fa mbola maika aza atao ela mihitsy ny resaka ao
Ianao izany dia tsy mba manana fotoana malalaka afaka omenana mihitsy. Rehefa mba mangataka fiaonana aminao aho dia sao maika lafy izao foana ny lasainao amiko. Zaranao aza mbola miainanao toy izaoko. Sao dia dininao raha fa olona efa manambady aman-janaka ny ahy. Anao koa toraka izany. Ka na dia izany aza ary Benja, resaka momba ny zanako sy ny zanako ny lazaiko anao ka tokony manana fotoana amin'izany ianao. Vero a. Dia mbola resaka momba ny ravo foana ve? Tsy efa mazava taminao hoe ireny resako hatramin'izay ireny e. Efa hoe tsy afaka ny andraindraikitra amin'izany mihitsy aho a. Tokony tsy ho adinonao nefa fa zanakao ani iny e. Raha anao no mikoriana ao anatiny. Tsy manana zanaka toy iny aho e. Nefa na tianao na tsy tianao dia zanakao foana iny. Ela be izany fa inona no tianao tongavana e. Efa niteny taminao fa mbola maika. Izao ary ataoko angamba fa olon-dehibe manan-tsaina afaka mandinika tsara ianao. Hatramin'izay vitako ihany ny karakara sy ny taizan-drafo fa izao kosa tena tsy vitako intsony ry Benja. Ie, dia maninona? Dia mba anjaranao indray izao no mandray andraikitra aminy e. Raisina andraikitra ao amin'ny maraina ianao. Mbola mila manohy ny fianarana iny zaza iny nefa tsy vitako intsony ho aho. Noho izany dia ampianaro izy. Inona? Izany e. Vero a. Fa vitan'izany teny lazainao fotsiny ve moa izy ity e. Za tsy manana fahefana mpianatra azy izany e. Asaiva ampianariny ray keliny izy. Angaha tsy hitanao ireo zanako ato an-tranonay mbola adidiko ireo. Fa zanakao koa anie ravo e. Le raha matoty dia mandano fotoanako fotsiny ka. Ero ianao fa lasa e. Resaka tsisy dikan'izany no anadalanao anahy eto. Eny ary e. Efa niteny azy fa dia anjaranao mieritreritra tsara. Narindra. Oay. Afaka mba miresaka amiko kely ve ianao azafady? Ay ve ravo ihany e. Tena azafady indrindra e. Fa resaka momba n'inona aloha izany lazainy ravo amiko izany e. Fa tsy tezitra nefa Narindra. Ravo a. Ny resaka ao aza mbola tsy henoko akory dia ho tezitra ahoana ary a. Fa nga resaka mahatezitra aloha izany e. Tonga kosa aloha dia hajanony raha izany a. Izany kosa e. Fa le izy miankina amin'ny fandraisanao azy ihany no mety mahatezitra anao na tsy. Ay. Fa raha ho manokana aloha dia tsy hitako mihitsy hoe inona izao no tokony hatezitra amin'ilay izy ka. Ka lazao ary aloha enona raha izany e. Miandry anao a. Eny ariko. Ka izao ry Narindra. Ahoana re izany no ilasako azy amindry e. Atoko amin'inona moa izany dia ho faranako amin'inona. Izany koa ve dia sarotra be ravo a. Atomboy amin'ireny tsoratra dia faranao amin'ny teboka re a. Aza mba atao an'izany kosa mory Narindra. Tena resaka maty fa mety resaka ho ataoko aminao ty fa tsy mba vazovazo mihitsy. Ka tsy lazaina malaky azy sady tsisy fa tsy eo ianao dia miana hany eo fotsiny. Lasa ety ihany anie raha mbola ilazana teny eo e. Ka izao ary Narindra. Ahoana? Ka izany ngery Narindra ka Ty inona? Lazao malaky moa e. Tianao ngiary Narindra. Ahoana? Ohatra ianao hoe izay tena tiako loatra. Tena fa ho amponao ve izany zavatra lazainao aminazy any? Eny. Na dia ny vavako aza nilaza azy dia tena avy ato am-poko tokoa izany. Tsy mba tsapanao kosa ve reny fihetsiko reny. Ianao no tena tovovavy nanaitra ny fitiavako ry Narindra. Betsaka ny tovovavy efa nandalo teo ambanin'ny masoko fa ianao aloha dia tena hafa mihitsy a. Ay ve ianao ty mba manam-pitiavana e. Midika ve izany izy Narindra fa tiako ianao? Ka izany no tiako lazaina fa aikoa ve hoa ianao mba manam-pitiavana e. Betsaka matsy ny tovolahy efa nilaza tamiko ohatran'izany lazainao izany. Fa tsisy ny ekeko izany satria tsy mifanotsy ny fitiavanay. Dia sanatria koa ve ka izany ny valiteny azoko avy aminao? Ka aloha izany mba hadinika tsara dia manome valitenanao eo ihany a. Aza manarotoko fa omeko chance ianao e.
Zany verina rindra. Mahazo manantena zany a. Manana lesy finoana. Moa miservila mesa tsy tokony hanana finoana tsara. Zay indrindra. Ilay hoe tiako ianao. Ho sitraka stela izay ngidy rehetra mba havatolotra ao. Sy izay mety ho ratra eo am-panononana ny teny tiako ianao. Ho toavina sy ajaina ireo didy izay milatsaka manoloana ny atakanao mba ho tiana sy lalaina. Izay mety ratra anindrona ivo tsy dia sakosaina fa indro ao hitaraina hoe ny finamanantsika mihitsy ny tiako mba ho vaina. Na hoany na tsy hoany dia tsy maintsy ambaraka any. Tanaty raozy fito nanaka tsy azonao sakana n'izany tsony ka tena tiako narindra ka tsy maintsy alaiko vavy izy zay ay dia mialatsiny aminao aho izany fa tsy mba afaka ny anatranao za fantatrao tsara fa tsy manam-bola ny fahasahirana natatrana aza efa tsy hita olazaina tsony. Za kosa nery mama tsy niteny hoe mila fanampiana vaminareo e. Za no hiala vola amin'izay lany rehetra ny fanambadiana sy narindra. Ny zavatra angatahako aminareo fotsiny ry mama dia hoe sofrano. Vao tokoa tena tianao tokoa ve aloha ny zanak'olona mama matoa ary rito amin'izany dingana fanambadiana izany dia tena tiako izy e. Zay tena tiako narindra ry mama. Iza tsapako tena tia tamin'ny ihany ny tena natapako an'izany atao hoe fitiavana izany. Betsaka ny tovovavy manda sy kanto ry mama fa narindra tena hafa mihitsy. Ndry tena tafataka amin'ny tokoa ianao izany. Indra ry mamako. Angato fitiavana mihitsy ny fotoana ka Zany mihitsy ka. ambalanao izay ho afany kosa ny izay manome fitiavana anao e. Miezaka nanome fitiavana ianao. Ny tena raiky sy ny dadakeliko kosa momba nanome an'izany tamiko izy ireo. Ny ianao aza tsy mbola fitiavana fena kokoa. Ravo Zay ny resaka. Loza koa ianao fa mainky amerikany indra. Ravo malaza. Oe ahoana? Ahoana reny tahitanao an'izany? Faly izy mahita antsika Izany ny tena marina ry narindra. Tsy nanampy an'itsy ry zareo na dia ariary folo aza nanaovako amin'izao raharantsika izao. aiza koa? Satria tena nefa tsy afa manoatra e. Dia izay indray no mahatonga mahasy. Vita ihany na tena dia tsy afaka manampy azy izy e. Hay ve?
ary azo misentitsento ohatran'iny sonao fa mifetitsika ny androany fatra misentitsentony dia azo asiana lahelo mihitsy fa manjary sety le fetitsy eny lala ijaly ve nosoratany Rambolaso Henri Lalaina na i Ventsinyary Lala no velominy Mano Judith lahatry ny avo niaraka tamin'ny Joseph Ratizaparany ary Andraina ary Radavy nandrindra rateknika lahatry ny avo nateraka ijaly ve na natonidosa rima ny fanantenana